Miasa amin'ireo fikambanana maro samihafa izay misehatra amin'ny fahasalamana ireo miaramila mpitsabo eo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena. Araka izany dia nisy ny hetsika ny fandidiana maimaim-poana ny fahasamponana eo amin'ny vava toy ny molotra simba sy ny vakilanilany. Eo ihany koa ny fahasamponana eo amin'ny tongotra sy ny tanana ary ny takaitra vokatry ny fahamaizana izay iarahana miasa amin'ny fikambanana Ease Foundation avy any Hong Kong. Les missions c'est tonga atao amin'ny hôpital Soavinandriana aty moa zany hôpital miaramila dia mission ataon'ny équipe avy any Hong Kong izay misy fikambanana mitondra ny anarana hoe Ease Foundation izay fikambanana avy any Hong Kong izy io ka ny atongavany eto amintsika dia manao fanidina maimaim-poana. Raha ny ara-tantara zany dia mission voalohany nataony zareo dia tamin'ny taona 2024 tato amin'ny hôpitaly. Tamin'izany fotoana zany nanomboana anazy dia fanidina maimaim-poana ny zaza ny sima sy ny vakimolotra zany sy ny vakilanilany. Noho ny avy eo dia niampy izy niampy ny fahasaponana eo amin'ny tongotra sy ny tanana, misy an'ireny fahasaponana reny sy akoatran'izay ny takaitra vokatry ny may amin'ny tongotra sy tanana. Tato amin'ny hôpitaly no nanaovana izany zavatra zany. Nisy ataony izy io nanomboka tamin'ny taona 2024 fa niampina noho ny fandalovan'ny Covid eto amintsika. Noho izany zany tsy nisy zany tamin'ny taona 2024 sy 2025 dia niverina indray zany izy amin'izao fotoana izao dia nirarina ny tohizany foana bloky anankiroa no ampiasaina. Ny bloky atao misy anay ny ORL sy ny chirurgie maxillofaciale izay fandidina ny fahasaponana eo amin'ny vava, ary ny bloky anankiray dia bloky ny eo amin'ny sampandraraha misahana ny traumatologie milazana anazy izay mikasika ny fandidina zany mikasika ny tanana sy ny tongotra. Marihana fa talohan'izao dia efa nisy ny fampahafantarana izay natao teo anivon'ny Sehoany Soa nandritra ny 3 volana sy ny fanoratana anarana ary ny fametrahana ny antota-taratasy rehetra izay ilaina amin'izany. Taorian'izay dia nisy ny sivana natao tamin'ireo nisoratra anarana ka ireo manana trangany sy fahasarotana sy ireo izay tena mila fandidiana maika no natao aloha. Teo ihany koa ny fijerena ireo tena sahirana izay mila fandidiana ka natao lahara-pahamehana ho fanampiana azy ireo. Natao an'ny rehetra izay feno herintaona no mihoatra ny fandidiana ary iantohana avokoa ny fandaniana mifandraika amin'izany. Mizotra ny sy andavany tokoa izany hetsika izany. Marihana fa mbola izy kosa izany ny volana May 2024 avy izao.